dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany anaranao io fanehoan-kevitra politika maro samihafa eto amin'ny Masy Madagasikara TV. dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany solitainany malagasy ety amin'ny diaspora mahita sy magnaraka ny raharaham-pirenena agny Madagasikara, mahatsapa ny zava-misy agny Madagasikara, firenena iombonana sy tanindrazana iraisagna Madagasikara. Kana dia nagataka fionagna amin'ny ambassadeur izay solitainany fitondram-panjakana agny Madagasikara aty ivelany, hitondragna ireo karazany hoe fomba fahita diaspora ny zava-misy agny Madagasikara. Ka amin'ny agnarany coalition pour la liberté de Madagascar atokavany titre nivelatra amin'olo jiaby mety tsy avy famille politique araiky zay reto fa ny zavatra iraisaka dia samy malagasy ary zay samy malagasy zay miantso malagasy jiaby hifametanana hoany fahalalana ny Madagasikara. Inona problème? Zay milaza hoe andrasoloha azafady. Fandraisanareo tonga teto dia là on est parti Mbazaza ni Analakely. Là on est sur Paris et notre voray oa les soratrareo qu'est-ce que vous venez de dire quoi? Ovalina iny si on a envie de faire un barbecue ici, on le fait. Ici, on est facile. Oui, mais ce n'est pas à vous de nous dire. Là, ici, on est fatigué. On aurait été là-dedans. Ramsey, mais qu'est-ce que vous venez nous parler ici? De quel Charles un problème, non? D'accord, mais là, on va faire un barbecue, on est en train de... Je vois pas qu'est-ce que... C'est notre vie. Et là, on n'est pas à Timbazaz, on n'est pas à Analakely. D'accord, donc il faut que vous compreniez que nous sommes sur Paris. Là, nous sommes sur Paris. Et nous sommes sur Paris. Zay zany manombotabitry moa izy mizany hoe miantso iatsika tsiraikiraiky zany samy mijoro mifametanana ary hirahina zany malagasy erany Madagasikara io isan'ny party zao no atao hoe liberté aminy zala fahafahana maneho hevitra fahafahana mijoro mangataka zavatra raha Madagasikara zao dia efa samborona eo zay zao asaina miady nefa ny ety amin'ny trottoir ety amin'ny arabe itsy ny ambassade la force zay fa eto tsy ambassade zay olona mipetraka amin'ny lamina tsy mikotana tsy maninona fa mitaky zay a sy mangataka fampiarana ny tany tandalana Madagasikara isiny zany hoe zon'olombelona démocratie zay indrindra lavinay marindrano no resaka fisakana fisamborana malagasy tsy andrarindreo arrestation arbitraire fanagadrana tsy ara-dalàna tsy andrariny emprisonnement arbitraire. To fara-panako amindreo izy a manantena fa tena hoe pitikafo io tuilara io resaka tuilara io dia isy raha za tsy nibe raha mandrika isy raha amin'ny semaine iny avelao andeha avy an'zatsy mane hoe raha pitsina many avelao aloha fetin'ny silamo respecté atsika satria petsaka koa malagasy ny silamo fety be ny silamo androany a fetin'ny silamo raha pitso aloha andeha fety aloha après amin'izay tsika mandray tanana ny raharaha fa tsy mila mitrainina ntsony
tsisy atakandro tsony fa mamerina farany fotsiny mamerina farany fotsiny hoe tandremo aza mitonatonana mihitsy hoe andeha hetsika rery hoe izay iksa dia hetsika non tonga hoe de mibomy gendarme 10 ny de tonga de miravo nareo aloha lazaiko anareo andraso lazaiko anareo a tsy ny stratégie rehetra andeo teneniko anareo fa omeko ray fotsiny nareo amin'ny anahako de dinio ray fotsiny na amboany sy fanambarana rehetra hoe tsy mety zany bidon zany resaka lahy zany fa eto mila mihitsy hoe même voix tsika de même direction ndretrarehetra ny province enina andresahako teo miara miaintsika de miara mitrotra même jour même heure ny synchro io ohatra am'izay ny teneniko anareo zay ny ataoko hoe olazaiko anareo ary tapakitsika ohatra hoe ndao ary hoazana am'izay io amin'ny 13 mai raha hoaza atsika izy ny 13 mai 8 mai atsika de efa manao barrage isaky ny fokotany isaky ny faritra isaky ny fokotany tsy mila autorisation zany fa tonga de barrage andro maso bokon'olona le 8 mai raha ohatra tsika ke frappé amin'ny 13 mai de barrage io a manomboka mienina ka hatramin'ny 5 maraina indrindra amin'le toerana lalan'ndrala mody lalan'ireo ministre mody reo a lalan'ireo député lalana makany amin'ireo député reo a lalana makany amin'ireo gouverneur reo a lalana makany amin'ireo any amin'ny tsay any amin'ny rajoel any amin'ny préfet reny ny surtout asina barrage à partir en 8 tonga ny 13 mai am'rainga folo tsika place ny 13 mai omentsika mihitsy omentsika ultimatum rajoel hoe am'ray 13 heures am'ray la manao démission de miantritsika tsy misy démission entre 11 heures et 13 heures la chasse est ouverte am'izay apokatsika izy direction tonga de ny direction ny vahoaka tonga de any amin'ny lavatra ny tsiraray any fivarotany tsiraray etc en vue d'un place ny 13 mai a samy manao mission de avelo am'izay hoe panique en ville la panique en ville zay vaky sambo après on retourne à 13 mai en place ny 13 mai ny arivo avec le afo miaraka amin'ny feu de là am'izay a isy ny toromarika oarany tsiraray ny ariva zay vakiko aminareo zay a zay resako am'izay a sy henonjareo koa moa zany zao am'izao fotoana zao zay ny 4e planque zay resako aminareo zay 4e planque zany fa ny 3 plan voalohany a top secret fa mialatsiny tsy zakan'ireo aza amin'ny plan resako 4e plan resako zany a tsisy armée tsy zakan'ireo ny plan anakityraonanako fa izay ndray eto amin'ny diaspora ndray izay ty amin'ny diaspora manao tsy haiko na zay manao magia na zay manao surprise indray problème anay fa ny zavatra ataonay de manome force amin'ny malagasy any toerana zay ny priorité voalohany koa fa zay fa de ajaniko eto a ny tsika de rajoel sy ny firongony a miala zay aloha ny vahoaka mandresy ny tanjony ny verina amin'ny malagasy ny taniny a ary afatra farany manao zavatra mitahotra elao indrindrindritsika en position de force indrindrindritsika manana ny rariny zay aloha zay fa de ajaniko eo a de manakasy ny Madagasikara io zalahy salut daholo Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Anaranao ireo fanehoan-kevitra politika maro samihafa eto amin'ny Mas Madagasikara TV. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany?